havana, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, ary faly tafahoana etona amin'ny alalan'izao fifandraisana ampiosary izao. Anio dia miaraka amin'ny fiangonana rehetra manerana ny tany isika, mankalaza ny alahadin'ny sampandrofi, dia ny fotoana ny akaran'i Jesosy ho an'i Jerosalema, ka ny obian'ny vahoaka azy sy nandraisany azy ho mpanjaka. Ny loha-hevitra izay anompanantsika ary andraisantsika afatra amin'izao fitopim-pivavahana izao dia ny hoe zanak'Andriamanitra mahay mandray ny Mesia mpanjaka. Zanak'Andriamanitra mahay mandray ny Mesia mpanjaka. Ampitoboina mandrakariva ho anareo anie ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny Salamo 220, ny 720 sy ny 520 ka hatramin'ny 720 no ifampitomantsika hidera an'Andriamanitra. Salamo 220, ny 720 sy ny 520 ka hatramin'ny 720. Ianareo izay matahotra ny Jehova, midera azy. Ry taranak'i Jakoba rehetra, manomeza voninahitra azy. Ary matahora azy, ry zanak'Israely rehetra. Avy aminao no ahazoko manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia faiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehova. Hihinana ny mpandefitra ka ho voky. Hideran'i Jehova izay mitady azy. Ho velona mandrakizay ane ny fonareo. Ahatsiaro ka hiverina ho amin'i Jehova ny faran'ny tany rehetra. Ary iankoka eo anatrehanao ny foky ny firenena samihafa. Fa an Jehova ny fanjakana ary manapaka amin'ny firenena samihafa izy. Ataontsika ny hira fa 170, ny 9 sy 9. 170, ny 9 sy 9.
io mibavaka isika riavana. Misaotra, makalaza, manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra raina izay any an-danitra, no ny azahoanay miaona aminao amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana izao. Alahady izay natokany fiangonana rehetra manerana ny tany, ahatsiarovana sy ankalazana ny fiakaran'ny zanakao tamin'ny voninahitra ho an'i Jerosalema zao. Ka nanehoanao ny mampanjaka ny rainao sy voahosotrao manokana azy. Tompo, mangataka ny fahazavan'ny fanahy masony zahay, hitarika anay, ahatakaranay ny hevitra zao fiakarana izay ankalazainay zao, ary andraisanay anjara amin'ny fiobiana sy ny fankalazana azy amin'ny fonay sy ny fanahinay ary ny tenanay manontolo isanandro. Dia manatrehanay, arako voninahitrao ny ampanjakanay amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, eo amin'ny tokantrano misy anay ary eo amin'ny fiangonana, fa amin'ny anarany ary amin'ny alalany no anonanay zany vavaka izany. Amen. Ry havana malala amin'ny Tompo, aoka inotsika mipieteretana sy fanginana lalina ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ho amin'ity andro ity. Fa Jehova no avo indrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mahaiza mankalaza azy tsara ianareo. Amen. Natsapa isika fa tsy nahatanteraka araka izay tokony ho izy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary noho izany dia meloka eo anatrehany, nefa tsy tonga hiantsony marina izy, fa ny mpanota mba hibebaka. Andeha ary sika anatona azy amin'ny mpanetretena, ary ny fotsika samy anaraka izao vavaka fifonana izao. Andriamanitra o rainay, ndreto zay manatona anao amin'ny fanetretena tanteraka, fa avy nandre ny teny manambara ny sitraponao zahay, ary menatra sady mangay ay, satria tsy nahita sy nahatsapa feno ny fahamboninao, hanika tsy ampy ny fahatahoranay anao. Tsy takatray ny fahalebiazanao, hanika tsy nahay nanetry tena teo anatrehanao zahay, ny hevitena ho mahalala, ho mahay, ho mahery, nefa hay tsinitsinina sady jamba, fa ny fiheveran-tenanay ho zavatra sy ny avinavinay dia nanakona ny fahalebiazanao. Tsy nahay nampanjakanao sy ny fisainanao ary ny fomba fitondranao teo amin'ny fiainanay zay matetika, fa ny fijerinay sy ny filanay ary ny fombanay naranay sy nampanjakainay, dia nanompo tena izay fa tsy nanompo anao, ka sady namitaka ny tenanay no nanota. Ankehitriny Tompo, renay ny sitraponao, ary manatona anao ampiondrena izay, mamelany elokay ary mamindrafo aminay, fa ty hanompo anao sy hanandratra anao amin'ny Jesosy Kristy, lay ny rainao anjaka ty anatinay zahay. Godiovo Tompo, ary avao ze. Miaraka isika. Ry rainay be famindram-po, mitalao aminao zay, mamelany elokay. Diovy zay ho afampahotana, sasao zay mba ho afakeloka, ary avao zay ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy, zanaka ho mpamonjy anay, no angatanay aminao. Amen. Dia mbola ho toizantsika amin'ny hira 8:715. 8:715.
ry avana malala hoy ny tompo hoe zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy ko anao zay mibebaka marina te hanompo ny tompo amin'ny fanaso ny fahamarinana ka te handray ny fanavaozana avy amin'ny fanahy masina noho ny famelan-keloka enoy amin'ny pahatikina sady raiso amin'ny fisaorana ny teny zay manambara ny asa ny tompo taminao ka namelany mieloka ao fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very koa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany ko voavelany elokareo noho ny anarany masina ary efa natsangany ho zanaka feno sy tanteraka miombona amin'ny Kristy ianao misaora azy. Amen. Dia ataontsika ny hira fanampiny 430 ny andininy voalohany. Fanampiny 430 andininy voalohany. Silahatra nuni famonzena vitanao eni tumpu tiwaju adinuni tsuni reni fitiavana na semuna kaani luwana vauzaku ifanuku kwanao Fati ufuavanitu Izana tulutau Nifitiavana na tulutau Karai sutumpu Eke uresi anzakau Nifyainaku Uvuni na itra Mialoha ny amakina ny tenin'ny soratra masina amintsika ary anonantsika vavaka mialoha zany dia ataontsika ny hira 700 ny andininy voalohany. 700 andininy voalohany. Mbola hiara-mivavaka isika. Tompo misaotra noho ny famelan-keloka natolotra ao. Ary ankehitriny rehefa nidiovinao zay dia afaka hiainao amin'ny mpifaliana sy hankafy ny teninao zay fiainana sy fahazavana ho anay. Koa dia mangataka izay mba hampaherezinao amin'ny alalan'izany, mba hahaizanay manaraka ny Jesosy Kristy sy manompo azy amin'ny fahafahana tanteraka ary mampanjaka azy sy ny teniny eo aminay sy ny ankonanay ary ny fiangonana. Amin'ny anarany sy amin'ny alalany misaotra ray. Amen. Ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany 50 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7. Isaia 50 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Toy izantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina 2 ny andininy 5 ka hatramin'ny 10. Filipianina 2 andininy 5 ka hatramin'ny 10. Ary faranana amin'ny filazantsara araka ny Mateo 1:20
ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Matio 20:20 andininy voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky misesy araka izany amin'ny anaran'ny tompo. Isaia 50 manomboka amin'ny andininy 4. Jehovah tompo nanome ahy ny lelany efa mahay, mba aizako manao teny ampahatanjaka zay reraka, ampandrenesy ny isa-maraina, eny, ampandrenesy ny sofiko iaino tahaka ny efa mahay. Jehovah tompo nanokatra ny sofiko, ary zaho tsy naditra na ny emotra. Ny lamosiko natolotro ho an'ny mpikapoka, ary ny takolako ho an'izay manongo-bolombava, ny tavako tsy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rora. Fa Jehovah tompo no hamonjy aho, ka dia tsy resikenatra aho, ary efa nao mafisiko ho tahaka ny afo vato ny tavako, ka fantatro fa tsy homenatra aho. Filipianina 2 manomboka amin'ny andininy 5. Aoka ho ao aminareo zao saina izao, zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, zay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra, sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Faranantsika amin'ny filazantsara araka ny Matio 20 manomboka amin'ny andininy 1. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe, makanesa amin'ny 2 vohitra tandrifinareo iroa. Ary miaraka amin'izay dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Va ao izy dia ento aty amiko. Ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy raha nalan'ny tompo azy, ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe, lazao am'ziona zanakavavy, indro ny mpanjakanao, ho avo anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia ny zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra, ka nanao araka izay nanodiny Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny akabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsakazo, dia nahanteny amin'ny dalana koa izany, ary ny vahoaka izay niloha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe, hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary noho efa tafiditra tany Jerosalema izy, dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe, iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe, izao ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Izao dia horaintsika mialoha ny itoriana ny tenin'Andriamanitra, ny hira 700 ny andininy 2. Hira 700 ny andininy 2. Zanak'Andriamanitra mahay mandray ny Mesia,
mpanjaka. Zanak'Andriamanitra mahay mandray ny Mesia mpanjaka. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny hitarika atsika, hanazava atsika, azaontsika mandray tsara ny Mesia mpanjaka izay nirahin'Andriamanitra sy nosorany ho antsika. Amen. Ny teny hoe Mesia teo amin'ny Jiosy dia nentina ny laza ny mpanafaka na ny mpamonjy zay sady iraka avy amin'Andriamanitra no voaosony koa, zany hoe nomena fahefana. Mpamonjy sy mpanafaka avy amin'Andriamanitra ary nomeny fahefana. Izany no iantsontsika azy anio hoe Mesia mpanjaka, na dia ny mazatra aza dia ny hoe Mesia na Kristy sy mpanjaka. Tamin'ny andro mialoha ny ahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany dia nozanahan'ny fanjakana Romanina i Palestina, tao anatin'izany ny fanjakana Jiosy. Ary dia niandrandra mpanafaka ny vahoaka. Ny mpaminany raha teo moa dia efa nanambara mialoha ny amin'ny ahatongavan' izany mpanafaka zany dia ny Mesia. Saingy izao tsy mifototra tamin'ny tenin'Andriamanitra loatra ny olona raha niandrandro zany, ary zay nahalala aza dia nanjavozavo ihany ny fahalalany zany. Maika moa fa taonjato maro ny andrasany azy, nefa ohatrany mbola tsy tonga ihany. Marina fa ny faminaniana sasany dia efa tamin'ny andro ny Isaia mpaminany, zany hoe 900 taona mahery mialoha ny ahatongavan'ny Mesia no efa nanambarana azy. Ko arak'izany dia ohatry ny ela loatra tamin'ny olona ny ahatongavan'ilay mpanafaka, to tsy nahandry ny fotoanan'Andriamanitra izy. Ary zany dia tahaka ny Sara ihany, efa ho 800 taona mialohany zao, zay tsy nahandry ny fahatanterahany teny fikasana zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ka dia nanosika any Abrahama hanatanteraka ilay fikasana nambaran'Andriamanitra tamin'ny fomba fisainana sy ny herin'ny olombelona, ka dia natosiny ny vadiny hivady amin'ny mpiasa na amin'ny mpanampy dia Agara izany. Dia toy izany koa tamin'ny andron'i Jesosy, rezelota na koa antsoina hoe Galileanina. Marihana fa atoko-pivavahana izy ireo, ary milahatra sy mitaha amin'ireo atoko-pivavahana hafa nisy toy ny Fariseo sy ny Sadoseo sy ny Esenianina ohatra. Koa ny zelota izay nino sy nanantena ny fanafahan'Andriamanitra araka ny teny fikasana dia nandray fihedina, ka dia niady tamin'ny fanjakana Romanina tamin'ny alalan'ny ady anaty akata na gery ao isika sy fampioroorona terorisma mba hanafaka ny vahoaka Jiosy. Dia nihery ny sandriny, ny fomba fiadiny, zany no heveriny fa hoentin'Andriamanitra hanafana ny fireneny. Tsy vita tahaka izany koa ny kristianina izay miandry sy manantena ny famonjena avy amin'Andriamanitra tokoa, nefa noho ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra mazava na ny tsy fahandrasana ny fotoanan'Andriamanitra, dia manjary manao izay saim-pantatra sy mandeha araka ny fomban'ny olona sy ny fomban'izao tontolo izao, hanika diso lalana, diso paika, ary jamba ka tsy mahita an'Andriamanitra, tsy mahita ny asan'Andriamanitra, fa mandalo fotsiny passé à côté ho isika. Hoy Jaune, tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nahalala azy, satria tsy nandray azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy satria tsy nahalala azy. Ny fahazavana tovozina avy amin'ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra
sy ny faharetana miandry tsara ny fomba an'Andriamanitra. Averiko ihany ny fahazavana tovozina avy amin'ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny faharetana miandry tsara ny fotoana an'Andriamanitra. Ireo ny toetra roa takiana ho amin'izay miandrandra ny famonjena ka mandray ny mpamonjy dia ny Mesia mpanjaka. Inona ary nambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany Mesia mpanjaka izany? Hoy ny Tompo amin'ny alalan'ny Isaia mpaminany, Isaia 5:5-5, ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Ny famonjen'Andriamanitra dia tsy tahaka ny an'olona araka ny hevitra na ny fomban'ny olona. Ny mpanjaka araka an'Andriamanitra ka irahan'Andriamanitra dia tsy tahaka ny an'izao tontolo izao. Hitantsika indrindra izany rehefa nampitandrina ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Samuela Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Samuela 1:5 zao. Zao ny fanao ny mpanjaka izay anjaka ao aminareo, hoy Samuel. Dia nitanisainy ao reo, satria zany ny fanao ny mpanjaka eo amin'izao tontolo izao. Ary ny Israelita dia nangataka mba hanendrena mpanjaka ho azy mba hitoviny amin'ny firenena hafa rehetra. Ny mpanjaka araka an'Andriamanitra dia tsy tahaka ny an'izao tontolo izao. Ary zao indrindra nambaran'i Jesosy, ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao. Ny fanjakako tsy tahaka ny an'izao tontolo izao. Satria tsy mba mpanjaka misehoseho sy mitady voninahitra ity Mesia mpanjaka ity, fa mpanjaka feno fietrena, malemy fanahy sady mitaingina zanaboriky, zany no anambarana azy, fa tsy lay mpanjaka maherisetra sy mitaingina soavaly matanjaka sady aingam-pandeha tahaka ny eo amin'ny zao tontolo izao. Ary nambarany fa izy ilay mpanjaka dia tsy tonga hotom-poina fa mba hanompo ka hijaly sy hanolotra ny ainy ho an'ny olony. Ny fanontaniana dia izao: hoekenao soaranao ihany ve ty Mesia mpanjaka te ka hotom-poinao sy hankatoavinao, na dia tsy ny sotoavina eo amin'izao tontolo izao azy no asainy arahinao sy tanterahanao? Hoy Paoly apôstôly amin'ny Romanina 2:2, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ko vonina tokoa ny andahy ny sotoavin'izao tontolo izao, ka anaraka ny sotoavin'Andriamanitra ve izaho sy ianao? Toy ny hoe aza ny fiarovana ny aina no ataonao fototry ny fanahinao rehetra, fa ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Hoy indrindra ny Tompo, zay miaro ny ainy no avery azy, ary zay mahavery ny ainy no ny amiko ny azo azy. Voninao amin'izany ve tsika? Toy ny hoe koa aza manandra-tena, aza mitadina miaro ny voninahitra ao amin'ny herinao, fa zay manandra-tena no etry, ary zay manetry tena no asandratra, koa manetry tena mba ny fahasoavan'Andriamanitra, hoy Petera, mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro, dia ny fotoan'andro voatendriny. Toy ny hoe koa aza mifaly noho ny antony rehetra, la joie à tout prix, fa apetrao amin'ny antony araka ny tokony ho izy, zany hoe ara-pinoana, ara-pilazantsara, araka ny firaisanao amin'ny Kristy ny fifalianao, dia fifaliana miantoka firavoravona mandrakizay noho ny fitandremana ny didiny. Hoy Petera, mifaly raha mijaly ianao satria kristianina, mba hiravoravonao amin'ny sehon'ny voninahiny. Dia hoy koa ny Tompo, zany zavatra zany nefa nilazaiko taminareo, mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Fifaliana miorina ao amin'ny Tompo, ary fifaliana tanteraka ao amin'ny Tompo, tsy mifalifaly foana. Tsy fifaliana noho ny antony rehetra, la joie à tout prix, fa fifaliana avy amin'ny Tompo ary tehirizin'ny Tompo ho amin'ny mandrakizay. Voninao amin'izany ve zaho sy ianao?
ary koa no hoe sambatra ny malahelo am-panahy, sambatra ny ory, sambatra ny malemy fanahy, sambatra ny nona sy mangetahita amin'ny fahamarinana, sambatra ny miantra, sambatra ny madio am-po, sambatra ny mpampiavana, sambatra zay enjehina noho ny fahamarinana, sambatra zay aratsin'ny olona sy enjehiny ary sy ny teny ratsy noho ny amin'ny Kristy. Mifalisy miravoravo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Tena ireo ve ny fototry ny fahasambaranao, ny fototry ny fahasambarantsika. Movy afaka mifaly ao anatin'izany tokoa izaho sy ianao. Izay fifaliana denety ao anaty faharetana, saingy fifaliana izay ao anatin'ny fanantenana valim-pity any an-danitra. Ity Mesy mpanjaka ity ene, ka manomana anao amin'ny mandrakizay e, fa tsy ho amin'ny ety fotsiny ihany. Hoy Paoly, raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Ry havana, ity Mesy mpanjaka ity dia mila inona sy raisina araka ny fanambaran'Andriamanitra azy ao amin'ny teniny, fa tsy araka ny eritrerintsika. Ity Mesy mpanjaka ity dia mila inona sy raisina araka ny fomba an'Andriamanitra, fa tsy araka ny fomba n'izao tontolo izao. Tsy amin'ny fo taitaitra, fa amin'ny fo voadio ny teny sy ny fanahy. Hoy ny tompo ihany, sambatra ny madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra zay nodiovin'ny tompo amin'ny alalan'ny teniny ny fony, fa izy no ahita ny Mesy mpanjaka. Hitantsika teo ny fanambaran'ny Jaona, tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Reto vahoaka reto ange, ka niobeny Jesosy tamin'ny fomba manakoako ary tamin'ny fony tokoa e, kanjo izy ireo ihany ny antsoantso avy eo hoe omboy, omboy. Nahoana no nanao tahak'izany izy ireo? Satria tsy ny planina an'Andriamanitra araka ny teniny nanosika azy, fa fiheverana sy fisainana ary filana araka ny maha-olona fotsiny ihany. Araka ny maha-olona fotsiny ihany. Zany ange no anisan'ny nandroahan'ny tompo. Ny tenenan'ny tompo tamin'ny Petera, anivoaka ianao ry Satana, satria tsy mihevitra ny an'Andriamanitra ianao fa ny an'ny olona. Mila mamantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe ny teniny sy ny fotoanany isika. Indraindray dia misy fanosehana, natosika, pression, na avy ao anatin'ny olona, na avy eo ivelany, manosika antsika iaino na anaraka zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ay, azafady tompoko. Misy tosika na pression avy ao anaty, na avy eo ivelany manosika antsika tsy iaino na anaraka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia mamorona na manaraka izay lazain'ny olona fotsiny. Tamin'ny andron'ny Jeremia, dia nisy mpaminany sandoka iray atao hoe Anania na Anania. Izay naminany lainga noho ny fanosehana na ny fanerena avy amin'ny olona sy ny fitadiavana zay afa-pon'ny olona fotsiny ihany. Ka dia naminany Anania hoe ho afahan'i Jehova ny tanànan'i Jerosalema, nefa tsy zany ny plan'Andriamanitra. Vakeo amin'ny Jeremia 9:20. Noho ny filana hanome fahafampo ny namana, ny olona, ny vahoaka, dia nanjary naminany sy nanao zavatra ny fanohitra tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Indraindray isika dia mety ho latsaka ao anatin'izany fandrika izany koa. Na mpitandrina io, na mpampianatra io, na diakonina io, na mpitarika io, na olona manana andraikitra io, na olona manana fahefana io. Noho ny tahotra ny olona, noho ny pression'ny olona, noho ny fitiavana tian'ny fahafampon'ny olona fotsiny, dia manjary lasa mpaminany sandoka, ka mampivily ny olona tsy ho amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra. Na koa manao zavatra fa tsy amin'ny fotoanan'Andriamanitra, dodonan'ny filana, dodonan'ny fahamakana, dodonan'ny olona, na dodonan'ny finiavana te ahita rezultat aingana.
dodona ny fitiavana tian'ny fahafahampony namana dia tsy manaja ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fotoanan'Andriamanitra. Ry havana, reto vahoaka reto ane ka tsy diso tamin'ny fahafantarana fa Jesosy mihitsy nolay misy mpanjaka irahan'Andriamanitra. Fanta, io lay mpanjaka. Saingy diso ny amin'ny fotoana sy ny fombany izy. Hany ka diso fanantenana, nanjavozavo ny fahalalany azy. Hany ka dia say niorakoraka hoe omboy amin'ny azo fijaliana. Ilay mesina andrasany dia tsy lay mpanjaka malemy paika tahaka ny Jesosy eto, izay tsy sananotra ny fanjakana Romanina tamin'ny herisetra arak'izay nandrasany azy. Fa tonga nitaingina zana-boriky. Hanika dia nivadika izy. Rehefa avy niantsoantso izy hosana ho any zanaky Davida, isaorana ane zay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Ireo vahoaka ireo ihany nikikika indray andro vitsivitsy ateo aoriana hoe omboy amin'ny azo fijaliana izy. Ry havana, ny fahazavana tovozina amin'ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny faharetana miandry tsara ny fotoanan'Andriamanitra, ireo ny toetra roa takina ho an'izay miandrandra ny famonjena ka mandray ny mpamonjy dia ny Mesia mpanjaka. Farany ry havana, dia tsara ny manamarika ny amin'ny reto boriky roa voalaza ao amin'ny Matio 1:20 ireto. Dia ny reniny sy ny zanany araka ny anambarana azy eo amin'ny tantara. Hoy ny Tompo, makanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo roa, ary miaraka amin'izay dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vao izy dia ento ety amiko. Boriky mifatotra sy zana-boriky mbola tsy nitengenan'olona. Boriky mifatotra isika ry havana. Boriky izay voafatotra tiany Tompo vahana, tiany Tompo ho afahana, satria tiany ho tengenana. Zany hoe tiany ho eo ambonitsika izy ny aneo ny voninahitra. Tiany ho afahana mba hanome voninahitra azy isika. Mila afahan'Andriamanitra amin'ny fatorany tsy fahalalana ny teniny sy ny tsy fahalalana ny fotoanany isika, mba aizantsika manome voninahitra azy maharitra sy tsy miovaova. Aizantsika mampanjaka ny sitrapony mandrakariva. Fa isika nge matetika ka miovaova toy ireto vahoaka jiosy ireto ihany e. Eo no miteny hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, hosana. Avy eo dia miteny iray hoe omboy. Isika koa dia mety miovaova tahaka ny Petera, zay voateo no nampitenenin'Andriamanitra ka nilaza hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo. Ny ray mihitsy niteny zany taminy, nampitenenin'ny ray. Avy eo ny ray dia nampitenenin'ny devoly ka nanda ny lalan'Andriamanitra zay fa nisoritiny ho an'i Jesosy. Tsy ho aminao zany. Tonga hanafaka anao amin'izany ny Mesia mpanafaka, amin'ny fiovaovana, amin'ny tsy fifotorana tsara sy ny fiandrasana tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny fahatanterahany sitrapony. Kometeza handray le Mesia mpanjaka amin'ny fovoadion'ny teniny sy ny fanahy masina miasa mahery. Zana-boriky mbola tsy nitengenan'olona. Zana-boriky mbola tsy nitengenan'ny olona. Zany ny tiany Tompo ho tengenana. Zany ny tiany ho isika mba azahoany maneho ny fiandrianany masina, feno, azy manokana. Ary zany ny baiko. Atonga antsika ho zana-boriky zay voatokana ho an'ny Tompo. Ka tokana ho an'ny Tompo ny tenanao, amasino azy, mba tsisy hafa hanapaka ao aminy. Zay ny dikany hoe tsy nitengenan'ny olona. Mba tsisy hafa hanapaka ao aminy. Na ianao zany, na olo-kafo zany mety hanapaka ao amin'ny tenanao.
na izaho zany na olo-kafa mety anapako ao amin'ny tenako te anjaka irely sy feno eo amin'ny fiainantsika ny tompo. Ary raha toa ka anao ary reo boriky reo move vonina ny anome azy ireo an'ny tompo ianao mba ho ampiasainy. Raha miteny aminao ny tompo androany hoe ilaiko ty fanananao ty ninoninony zany fa misy ilako azy omenao ve? Fa izany ny fomba anehoanao fa tena mpanjakanao tokoa ny tompo fa sanatria tsy filanjavatra fotsiny na koa mpanjaka tapatapany. Tonga ampiorina ny fanjakany ao anatinao sy eo amin'ny fiainanao lay misy mpanjaka. Meteza ho tapahany sofehezy ka ho fiasam-pahasoavana atateraky ny sitrapony ho voninahitry ny ray mandrakizay. Ny fahazavana tovozina amin'ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny faharetana miandry tsara ny fotoanan'Andriamanitra reo ny toetra roa takina mba hahafahantsika mandray tsara ny misy mpanjaka ary ahitantsika ny voninahiny sy ny fahefany ary ny fahatsarany. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo eny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny fahamarinana dia ny fahamarinan'Andriamanitra mandrakizay aseho ny teniny ary ampitoery ny fanahiny sy tanterahany eo amin'ny fiainanao. Matoky le niantso anao izy hatanteraka izany fa tonga anjaka sy anadio ny ao anatinao ho fiasana tsara eo anatrehan'Andriamanitra izy. Manomana anao ny tompo mba azono mitsenanao amin'ny fotoana ka ilazany aminao hoe avia ry mpanompo tsara sady mahatoky fa natoky tamin'ny kely ianao ho tendreko mpanapaka ny be midira ao amin'ny fifalian'ny tomponao. Ho aminao ane zany. Amen. Da
Andeha isika hiara-nambara ny fanekempinoana izay raisantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao, dia ny fanekempinoana apôstôlika izany. Mino an'Andriamanitra raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly ra nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa. Avy any ny aviany itsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia mbola mpifaliana trano ry havana no arabanantsika anio amin'ny anaran'ny mpitarana sy ny komity FPMA Toulouse any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any. Toy izao ny vaovao iray eto am-pelantanana. Vaovao nasionaly, mbola azontsika atao ny manaraka fotoam-bavaka sy fampoam-pivavahana mandritry ny herinandro masina ny alatsinainy, talata, alarobia, alakamisy ary zoma amin'ny 4:00 sy amin'ny 7:00 amin'ny alalan'ny radio vatsy FPMA. Vavaka, mampirisika antsika rehetra mba hitrotra mambavaka ny mpitsabo rehetra eran-tany izay mizaka ny mavesatra indrindra amin'izao fisian'ny valanaretina coronavirus izao. Vaovao tafo, fampoam-pivavahana. Asaina isika hiara-mivavaka sy miaino ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny YouTube na ny Facebook FPMA Toulouse ny alahady maraina amin'ny 2:30. Izany natao dia niazona antsika hatrany ny fiombonana ao amin'ny tompo. Marina fa ny fampoam-pivavahana fankalazana ny herinandro masina sy paska koa dia voakasika izany fandaminana izany. Ho fanohanana ny asa-piangonana izay tsy maintsy atao dia ampirisina isika mba handrosaka ny rakitra sy ny adidy. Marina fa na misy restriction na tsia ny andron'ny tompo dia mitoetra ho andron'ny tompo. Ary ny fanajantsika izany sy ny adiditsika amin'ny tompo sy ny fiangonana no ny asan'ny teniny amintsika. Fa ny tenin'ny tompo tsy mba voafatotra. Timoty 2, toko 2, 7:20. Koa ny fantavantsika izany dia atsika atao amin'ny alalan'ny virement bancaire, compte FPMA Toulouse na amin'ny chèque amin'ny anaran'ny FPMA Toulouse. Isy moyen de paiement hafa aroso amintsika ho an'ireo izay tsy havanana amin'ny fanaovana virement na fandefasana chèque ka olazaina amintsika aingana ihany izany. Soratsika sahady fa betsaka isika no namaly ny antso ka mazoto manome amin'ny fifaliana mba hampandrosoana ny asan'ny fiangonana ary mankasitraka ny ezaka rehetra mbola ataontsika aoriana. Izao ezaka ataontsika izao dia fijoroana ho vavolombelona, manoloana ny sedra lalovana ho mariky ny fahaizantsika mihoatra manoloana ny sarotra izay inoantsika hivahantsika ho mpandresy. Herinandro masina, izao ny fandaharam-potoana amin'ny herinandro masina. Ny alatsinainy fa 9 aprily dia ny sampana fifazana sy ny sampana tily no mitarika ny fotoam-pivavahana. Ny lohahevitra, zanak'Andriamanitra miasa sy mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra. Ny talata 7 aprily dia ny sampana vehivavy kristiana sy ny sampana lehilahy kristiana nitarika ny fotoam-pivavahana ary ny lohahevitra manaraka dia zanak'Andriamanitra manao asa soa sy fiantrana. Ny alarobia fa 9 aprily dia ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sampana tanora kristiana no mitarika ny fotoam-pivavahana. Zanak'Andriamanitra mahafony tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Ny alakamisy fa 9 aprily dia ny diakona nitarika ny fotoam-pivavahana. Zanak'Andriamanitra mahery mivavaka sy miambina mandrakariva. Ny zoma fa 10 aprily dia ny feony mazava sy ny sampana zava-maneno no hitarika ny fotoam-pivavahana. Zanak'Andriamanitra mahita ny fitiavan'i Jesosy na dia ao anaty fahoriana sy fahafatesana azy. Ny fotoana rehetra dia manomboka amin'ny 7:00. Ny fampoam-pivavahana fankalazana amin'ny paska kosa dia amin'ny 2:30 amin'ny alalan'ny YouTube na Facebook FPMA Toulouse ihany. Dia matoky ny fiazonantsika ny finoana sy ny fiambonana na dia eo amin'ny vanim-potoana sarotra aza, satria manana tombo velona sy mahery ary miasa isika. Ary manentana antsika hivavaka ho an'izao tontolo izao araka ny baiko ny soratra masina. Manome vaovao miantalana antsika ihany izahay araka izay azo atao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
mbola hivavaky sika riavana. Tompo mbola misaotra dia misaotra anao zahay noho ity fotoana ity indray. Zay nahafahanay nanatanteraka sy nandray anjara tamin'izao fotoam-pivavahana izao. Pirofo fa velona ianao ary velona ny fiangonana izay natsanganao sy tarinao. Mangataka aminao zay nijerenao izao tontolo izao manoloana izao valana aretina coronavirus izao. Io ny mpitsabo ary mehery sy faharetana ka ambino amin'ny asany. Dia ataovy mahita fifaliana amin'ny fanasoavana ny mpiarabelona. Io ny mpikaroka mba hita ny fanafody mahomby sy tsara aingana arak'izay sitrakao. Mba hanasitrananareo marary ary iarovana ny mbola tsy voa. Io koa ireo marary ampahiresy toany ary ny fitsaboana azy ireo mba ho tanteraka. Apetraka aminao ireo namoiavana noho izao aretina izao sy noho ny aretina hafa koa. Mba handray ny fampiononana feno avy aminao Tompo. Io ny mpitondra fanjakana meo fahendrena sy fifehezana mba azon'ny vahoaka isam-pirenena misedra ao anaty firaisana sy fahatoniana izao ady izao. Io sy arovy ny olonao rehetra ary aza vela iororo sy atahotra fampitoero amin'ny fahatokiana sy ny fiadananao ary ataovy mahay manaja ny mpitondra sy ny fandaminana araka ny teninao koa. Io ty firenena zay misy anay ity mba hanjaka eto ny fiadanana araka ny teninao ka iadananay. Io Madagasikara tany razanay zay iaran'ny zao valanaretina zao koa. Tsy njovy ary ambiny ny ezaka tsara rehetra ary sakano ny fanimbana sy ny fanararaotana ka dia arovy ny vahoaka malagasy manoloana ny Covid-19. Mivavaka aminao zay hitahinao ny fiangonana sy ny asany, ny FPMA sy ireo tafo ary fiaraha-mivavaka rehetra ao aminy. Mivavaka aminao koa zay ho an'ny vahoaka, ho an'ny mpivavaka, mba hampijoronao vavolombelona mahatoky ka aneo ny hery sy ny fahendrena avy amin'ny Jesosy Kristy izay mpanjaka. Io zay raha mamakivaky zao herinandro masina izao zay hanomboka rahampitso mba handiny tena sy hanavao ny finoana ahazoana amin'ny tsenan'ny Pasika amin'ny fandresena tanteraka. Maro ny tiana angatahana Tompo, nefa voafetra na ny fotoana na ny sainay ka dia apetrakay aminao amin'ny alalan'ilay vavaka nampianarin'i Kristy izay rehetra fantatrao fa tokony ho anay. Rainay o zay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio zay hanina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialoha ny afatra sy ny tsodrano ry havana dia ataontsika ny hira fa 725 ny andeniny fahatelo. 725 ny andeniny fahatelo. Panjaka fiadananayo ekena toko ny herinao ny sabatry ny firenena hatao fangady zao eny Jesosy zoky benfity soleil belo netinao taty dia izao no afatra ho antsika
zay avy nandray anjara tamin'izao fanimpom-pivavahana izao. Andriamanitra manohitra ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena, ko amin'izany manetre tena mba ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro. Dia raiso ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina anareo samy ho tanteraka. Ka ao kaharovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky ilay ny antso anareo, izy hahatanteraka izany ho an'izay matoky azy. Amen.